Hitanareo hoe revirement de situation tandroany momba le FFKM anatesatsika manakavy tokony gouvernement no teny aniny hoe manana confiance totale amin'ny FFKM ny zareo amin'ny organisation en concertation nationale. Ny zavatra hitatsika koa de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire amin'ny présidence ny premier ministre amin'ny premier ministre nakaty andafy sy ny GNZ tsy invité fa ny zavatra miprepareny atsika kosa de modina sy ny sarina carte postale hoe any Dubai le andry sy ny vadiny ipreparena ny opinion publique hoe tsapana hoe sosa froid le izy mafana sa magatsika le zavatra fa tsy napoziny hoe oromotra daholo ny vahoaka sy ny GNZ. En concertation en gaskarana araka tamin'ny GNZ tonga de nafana be tao de niezaka nanamaty afo moa zany de mody hoe nationalité sy ny tariny bla bla patati patata coupe nareo fa moi je suis scandalisé efa coupe-tsika amizay ny fonction forme an'io gouvernement io de niezaka mametraka mamerina ny foza taloha ny forongo Leandre Rajoelina sy amerina le Rajoelina eo amin'ny tantsika no tadiaviny zareo. De plus hoe mena ny FFKM ny organisation fa amin'ny zavatra koa mampimehana na le PM na le Michael président de la refondation me considérer an'le hoe concertation nationale ohatrany hoe kilalonjazakely ny zareo olona concerné voalohany indrindra no tsy eo nefa reo sady tsy olona voafidy no tsy voatondro fa olona napetraka anao mission ho an'ny malagasy en futures élections sy ny refondation fahita zao fa nao anatin'ny fototra nao anatin'ny fanaovana azy de fomba poza de fatatsika zava tsy refondation nataony fa refondation de va 4500 personnes mampiasa sodiaty tsy manana asa tsony be de be ny faly be de be ny hitako hoe nanao réaction hoe hahaha ny nanjy filany zao reo 4500 personnes reo tsy nangalatra koa fa niasa amin'ny zavatra madio ny tompony no mpangalatra fa izy tsy mpangalatra de ny zavatra makagana samy manana diplôma be de be hono zareo lol nefa tsy mahay migérer anakrizy zavatra simple be surtout hoe efa grosse entreprise efa mampiasa olona be de be tsy afaka mihitsy nareo hoe migeler an'le actif na hoe tonga de arodan'oatra fotsiny le entreprise n'le olona fa mbola tsy maintsy hoe mieritreritra nareo hoe na plan social na plan pour y sauver an'le entreprise et peut-être dans un premier temps ouais mettre sous tutelle l'entreprise sous tutelle de l'État d'une plus grosse entreprise satria mantsy pendipendiny ry anenjika ny Ravatomanga tsy anenjika ny actif any rehetrarehetra nefa tsy nahay ny eritreritra nefa ny olona napetraka tao hoe iasa ho amin'ny vahoaka tsy nahay ny eritreritra ho amin'ny vahoaka reo 4500 personnes reo de vahoaka koa reo. De plus ny zavatra mampimehana falifaly ery ny sasany io fa ninantsy fihinany de falifaly ery manao valifaty amin'ny madinika fa tsy navita nanao valifaty amin'ny telma zay kolapo na koa endry le avarosen zay nanao zay dana ny kibony teo amin'ny fitondrana teo miaraka amin'ny mpitondra reo na koa endry le Akbarali na koa endry le Kaliba na koa endry le Jabarali de renosy loana nosakaty ary sy ny sonosy ny vazaha fa mavita manentsy an'le madinika le farany madinika indrindra le valifaty tenisany koa zany de deux poids deux mesures rehefa manakarena de le lafiny fa rehefa mandra de atao milantsy finany de tsy mitovy am'le fitondrana teo ihany ve zany fomba tenisany kinga ery migeler an'le actif fa tsy nieritreritra mihitsy ny alao aloha ny atao sous tutelle ny entreprise rehetrarehetra de diplôme tenisany gazo tenisany taiza zay le hoe refondation ny endrasina de refondation natolotra ny sasany zay fa lolo atondroka nareo ny compte fait be de be ataony le fitondrana am'izao tsy le razozo io fa ny fitondrandry le Michael jereo tsisy vola anatin'ny caisse de l'État fa ny compte fait aloha de mandrokatra be de be nefa tsisy vola amin'ny caisse de l'État mampimebe mampalahelo be de jerenareo tsara fa fomba le Rajoelina ohatra ny fomba le Rajoelina taloha ihany naveriny zareo serviny amintsika eo tsy on ne fait pas du neuf avec du vieux. De plus raha nareo mieritreritra hoe système natao taloha io ny averiny eo de hoe avita zavatra vaovao de vous mettez de doigt dans l'œil. Refondation moa de tavintsika de refondation no meny atsika zay va lolo hitanareo atolotra ny zareo atovaly hoe mila réconciliation hoe mila miara-miasa daholo tsika rehetrarehetra fa mila miara-miasa amin'ny zavatra madio ny zavatra hitatsika de le olona nanao ratsy teo aloha teo tsy
voasasy tamin'ny zavatra ratsy nataony. Tsy nenjehana tamin'ny zavatra ratsy nataony. Nefa tsika forcena mbola hiasa amin'ny olona tsy madio. Tsy nahazo fananarana tamin'ny zavatra ratsy nataony. Fa manomboka manakana zavatra izay dia mila base solide. Faza mampome hoe ohatry mpivady io rahatsika amin'ny tsaratsara ka dia ataony olona an'izao. Fa tsy maintsy hoe misy ezaka koa amin'le mpivady anankiroa mba hifanaja, mba tsy hifamono. Ary raha misy ratsy atao dia manaiky mitaty ny ziokany na koa hoe manaiky asorina. Tsy adalana raha misy ny atao hoe divorce. Rehefa natao ny divorce hoe isarahana mba hanatsarana amin'ny fiainanao fa tsy hanaratsiana amin'ny fiainanao. Dia ohatr'izay koa ny Madagasikara. Rehefa olona nanao ratsy efa nanabotry efa nanapotika no tadavina arana dia mbola mikrosy ianao. Fa raha ianao kosa miala aminy dia manana chance ianao hiakatra. Tsy afaka manao madio mihitsy nareo amin'ny rano maloto dia tsy afaka madio mihitsy nareo rehefa avy nandro ka mbola manao akanjo maloto. Fa ny zavatra tadidy aloha ny refondation nangatana dia refondation nomena. Zay fa lolona. Lala ny FFKM lolona be. Isa no mino hoe anao zavatra reo. Efa tamin'ny 2009 reo nanakorotana. Efa tamin'ny 2009 reo tena hitondra fiovana fa mbola fiovana any amin'ny ratsy any no entiny. De plus ny FFKM niaraka tamin'ny Kapsaty. Tamin'ny 2009 koa mbola tsisy fivoarana ihany hatramin'izao Madagasikara dia nareo hoe mieritreritra hoe hanova zavatra reo. Sady ny zavatra mampime tsy nampidirina daholo ny vondrona spirituel sasany. Tokony misy raha hoe vondrona anankiray hoe œcuménique spirituel Madagasikara izay manambatra ny fivavahana rehetrarehetra ao Madagasikara. Tsy ny spiritualité luthérienne, catholique, musulmane, jiosy, animiste, tout sans exception. Fa tsy zany nataon'zareo. Satria zareo mbola miantso koa an'le andro Ratsioela hiverina. Satria very ny ondra raha tsy hoe ny apondra. Refondation takina de refondation no azo. Zay lolo. Amin'ny anteneniko tamin'ny leviko manino rehefa ohatra sao io gouvernement io no misy hoe manque de popularité dia mamerina ny zavatra nataon'le Ratsioela satria ny communication le Ratsioela ihany averin'ny zareo amin'izao. De communication populiste ataon'jareo na le resaka Ravatomanga na le resaka le Ratsioela fa le Ravatomanga nefa ny Maurice efa azo Maurice ihany. Tsy nareo nazo anazo Maurice ihany. Moa tsika malagasy tsy mahavita mihitsy ny zavatra raha hoe raha amintsika rery. Dia motel andro Ratsioela indray sao nenjehana satria hoe nohon' izay zany tsika noho ny ady dia iny foana moa dia averina ao anaty lohantsika hoe nohon' ireny atsika ny ady nohon' ireny atsika ny ady dia hoe zareo zany manao ny asany. Fa ny fototra ny zavatra ratsy ao amin'ny tantsika mbola eo ny système mbola eo re le Ravatomanga sy le andro Ratsioela neka élément perturbateur fotsiny. Efa manomboka mamay fitondran-jareo dia moto hoe andro aso le andro Ratsioela zao ny aveka anavoaka dia jerinareo fa rapide zao dia le Ravatomanga dia rehefa misy zavatra maimbo kely ataon'jareo dia tsy maintsy reo foana reo sary anankiroa reo foana mandeha. Nefa reo olona anankiroa reo fa tsy ao Madagasikara tsony satria zay natao hoe populisme. Mody manondro hoe zay ne manao ny asanay fa tsy hitanay le asa tena hoe asa tena nangatanay taminareo hoe refondation totale réforme esthétique foana zao no mbola hitanay. De toutes les façons le Ravatomanga efa hors d'état de nuire le Ratsioela mbola mandehandeha iny fa ny filongony rehetrarehetra kosa dia miverina mitondra ao daholo. 60% ny mitondra amin'izao dia filongo le andro Ratsioela mbola atao anatin'le système. Ce sont les parties prenantes du système. Ny andry refondation tsika dia natolotra an'jareo refondation. Zay va lol.